Faly miarabantsika tsy ary avin-drehetra tsy tia sabata fa 7 volana jolay ity ary misaotra an'Andriamanitra isika fa mbola miheny tombonandro ary miheny ty andro manokana ity fa atsika mandray ny famindram-pony ary koa mandray ny fitahin'ny rehetra alohan'ny hidirantsika amin'ny mofonainan'io dia iray vavakisika. Andriamanitra tsara indrian'izay-danitro ny dera ny laza ny saotra no atolotray anao tratra ty maraina ity izay misaotra tompo izay niay anay nandritra n'inerinandro iny, misaotra anay ihany koa izay nomba anay tokoa namaly vavaka ianao. Misy ny zavatra izay mety tsy fantatray ataonao eo amin'ny fiainanay dia tianay nefa nisaotra izany satria matoa izay mbola velonay nankehitriny dia maimaim-poana ny fiarovana omenao. Malala ho iany teninao izay ankehitriny angataka aminao mba hiteny manoloana anay ary oka ny sitraponao ny atao fa tsy ny anay, aminaran'i Jesosy, amen. Lohatenin'ny mofonainantsika androany dia manao hoe tompon'ny herintsika rehetra eto an-tany. Alaina Matthieu 4:7 manao hoe aza miary harena ho anareo ety an-tany izay misy kalalao sy arafesina manimba sady misy mpangalatra mamaritrano sy mangalatra. Amen. Tonga teto amin'ity tontolontsika ity ny tafin'ny maha olombelona ilay tompon'ny haren'ny tany rehetra ary ny teny dia tonga nofo izy ka nonina tamintsika fantany ny tombam-bidin'ny fanahy tsirairay avy. Alahelo manao ahoana ny nanjo azy rehefa nahita ny lovany voavidy teo ambany fanangolen'ny Satana, na dia nanan-karena azy izy dia tonga mahantra ho antsika mba hahatonga antsika hanan-karena noho ny fahantrany. Eo anatran'izany anefa dia avelan'ny akamaroan'ny olona hanakona an'ireo zava-manito ny lanitra ny haren'ny tany. Fotana lehibe manao ahoana ny tsy mahatonga saina ny lehilahy sy ny vehivavy ka tsy hahatakarany fa fahadalana ny fanesorana ny fitiavan'Andriamanitra ao am-po noho ny fitiavana diso toerana ireo zavatra ny tany. Rehefa esorina ny fitiavan'Andriamanitra dia tonga avy hatrany mameno ny banga ny fitiavana n'izao tontolo izao. Ny tompo ihany no afaka manadio ny tempolo mifanahy amin'ny fahalotoan'ny fitondran'ny tena. Nanolotra ny fiainany ho an'ny fiainan'izao tontolo izao Jesosy ary nametraka tombam-bidy sy izay tsy manam-petra ho an'ny olombelona izy. Iriny ny ankasitrahan'ny lehilahy sy ny vehivavy ny tenany sy hieverany momba n'izay mahasoa azy amin'ny ho avy. Raha mazava ny fahitana ra-panahy dia ho heverina amin'ny tombam-bidiny marina ireo zavatra tsy hita amin'ny maso ary hanome fifaliana bebe kokoa eto amin'ny tontolo ity ny fibanjinana ny tontolo mandrakizay. Ho feno fifaliana ny kristianina amin'ny mahampitantana mahatoky ny fananany tompo azy ary miezaka ny hamonjy ny zanaka lahy sy ny zanaka vavy ny Adama tsirairay avy Kristy. Manandratra ny feony ho fampitandremana izy mba hanampahana ny tady izay mamatotra ny fanahy ny fanandevozan'ny Satana. Miangavy ny olona mba hiala amin'ny fimatimatesana izy, mitondra n'ilay tontolo mendrikaja kokoa manoloana amin'ny fahitana izy ka manao azy hoe aza miary harena ho anareo eto an-tany. Amen. Asaina mandrakariva tokoa isika mba hibanjina ny lanitra, tsy hiary harena eto an-tany fa ho aniza tokoa moa ny harena izay ho angonina eto an-tany rehefa maty isika. Ny harena izay ratovintsika any an-danitra dia ho antsika mandrakariva ary efa napetraka Kristy fa mpandova ihany koa isika aoka isika hanana fibanjinana tahaka an'izany. Mampalahelo anefa ankehitriny fa na ny mpiara-monina na ny mpiray firenena na ny mpiray fanantenana any an-danitra eny fa na anivon'ny tokantrano anankiray dia miady ankehitriny noho ny harena eto an-tany. Firifiry moa no miady ny amin'ny lova apetraky ny ray aman-dreny, firifiry miady amin'ny tany, firifiry miady amin'ny harena isan-karazany. Tiako ny mampitodika ny sainao ankehitriny ny banjina ny harena any an-danitra.
izay tsy feno kalalao, izay tsy feno fahasimbana, fa iady aza mivariana, miady amin'ny zavatra mety ho simban'ny kalalao, simban'ny tany, ho simban'indray ny mpimaso, ho simban'ny cyclone, ho simban'ny zavatra rehetra. Aoka ny zavatra rehetra toy izany tsy hankinan'ny fotsika, fa aoka ho sarobidy amintsika tokoa ilay harena any an-danitra. Reny masina tsara indrindra zan-danitro dia era laza ny aja voninahitra tolotra hainao mandrakariva, misaotra ny amin'izany tena izany amin'ity maraina ity. Ampio izahay hifantoka amin'ny harena izay efa nomenao anay any an-danitra, ka hanao loha laharana an'izany ary aoka izany no hiriny fonay, ka tsy salasala tokoa izay satria manana lova avy aminao. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen.